filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fitora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely fa misy inony ao amin'io alatsinainy maraina io isy fanompo-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasanatsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka nomeko anarana hoe herinandro makaka ny finoko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga amin'ny fiainana mandritra iny herinandro diavin'iny de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora ka hoy aho hoe tongava tompoko tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany ko amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana fiarana vavaka no ataontsika ao ka zay noko ary nono ihany ko de ho amarin'Andriamanitra herinandro mahagaga no entina hitondra ny fiarabana ao atsika efa eto Jesosy ny fiadana ny toetra amintsika isambatan'olona androany halleloia ho atsika ihany koa zay manaraka amin'ny vatana izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny aino manjery de matoky izay fa Andriamanitra de lehibe izy tsy takatra ny saina ny fahalebiazany zay zavatra horaisinay eto horaisinao ihany koa ny tokantrano any manasa atsika amin'ny anaran'i Jesosy ary hitsangana amin'ny toerana misy atsika anatrika an'Andriamanitra sika araka ny fampahirezana no entin'ny mpanompon'Andriamanitra teto tamin'ny maraina dia zao hoe anantona azy amin'ny fahasahiana dia androany zany ninona zavatra mombamombanao dia za tia hiteny aminao androany hoe adonono mombanao rehetra fa ataovy mihoatra lavitra an'izay toerana nandiananao ka manakatsy ity toerana ety fa le Andriamanitra avo indrindra no miaraka amintsika eto zay any aminao any rehetra nomeo an'Andriamanitra dia adonono mombanao rehetra fa ao anatin'ny fiderana sy ny fiankofana ao izy anamboatra ny zavatra tsy metimety rehetra ataontsika no fahofantanantsika ao an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia akipino masonofinao dia hivavaka tsika dia na hivavaka ataonao ety ampanomboana fotoana ity ara dia tena ataovy misy hoe efa tafaray sahady azany manana hitahita tahaka an'ilay vehivavy nandeha nandritry ny 12 taona androany hoe tsy maintsy mikasika an'i Jesosy tsy maintsy mahakasika an'i Jesosy ny zavatra rehetra ataoko eto ary isy herepita ty amiko amen misy sandrahan-tena ao Andriamanitra avy indrindra ianao masina ianao tsy misy toanao tonga manoloana anao indray izay Jesosy androany Andriamanitra ny fahagagana Andriamanitra mpanasitrana Andriamanitra mpamela heloka Andriamanitra mpanova fiainana zany andehananay manompo eto androany zany andehananay tompony eto androany manatsy anao izay iray eo mame voninahitra anao fa anao zany fa tsy anay aroky sandratra amin'ny ambony indrindra eto ianao Andriamanitra fa ianao rery any mendriky ny fiderana masina ianao Jehovah iza moa no mihoatra anao inoko ny voninahitra amin'ny tany rehetra menanao ny aja satria ianao le hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay menanao ny aja tompo fa tsy toy ianao lay masina tsisy mihoatra anao ndreto izay zanakao nofidianao lafo tamin'ny ranao manana opportunité lehibe ahafana manatona anao ny seza fiandriananao androany tsisy ala maina neto fa samy andray soa avy aminao ny ara-pananay mankasitraka Andriamanitra mideranao izay fa tsara ianao Andriamanitra mideranao izay fa mahery ianao tsy miovy ianao mbola tsy miova ny herinao hatramin'ny taloha ankehitriny mankasitraka anao sady izay androany iankoaka eo natrianao izay Jesosy anambary izay androany fa tsisy mihoatra anao resy rahatrany amin'ny fitiavanao izay Jesosy eo fa tsisy nahavita an'izany afa tsy ianao rery any hoe fitiavana tena lehibe mahafony aina natolotra ho an'ny sakaizany Andriamanitra aiza no isy an'izany resy lahatra izay manatona anao ny amin'ity androany ity fa tena tsisy toa anao zanakao lahy tonga anao nafonao anay nafahanay mba hiavana aminao androany Jesosy manoloana ny seza fiandriananao zay akoho aketo anatrianao o regabarisaya babariashiribababa halleluia halleluia anao ny voninahitra Jesosy eo amen
Sotranao izay Jesosy. Sotranao izay Jesosy. Alleluia, 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 alleluia. Menanao ny aja Jesosy aminy. Sotra fanamasina. Tantsara ny fifandraisanao ndao tsika iray feo androany. Amen. Sotra no ny famonjena. Fahasoavanao tsy misy fery. Ny fanantena, ny fiainana zay nomena. Ndao mbola veritsika ihany zany. Misaotra noho ny famonjena. Tovy amin'ny fonao rehetra. Misaotra noho ny famonjena. Fahasoavanao tsy misy fery. Ny fanantena, ny fiainana zay nomena. Alleluia. Sisi tuanao, riatriamanichu, ni fanatenaku, e amina sesto. Misaotra noho ny tenina
Jesosy. Riandriamaniso ny fanatenako dia sambatra izay manana anao. Marina amin'ny teninao hoe izay manana anao Jesosy dia manana no fiainana. Tsy izao ihany nefa ny tianao hitondrana anay fa mbola tsara lavitra amin'izao satria Andriamanitra ny fahatsarana ianao. Mbola te hitondra anay lavitra ianao satria ny fiainana mandrakizay ary rehefa omenao anay maimaim-pony. Amen. Miankohaka eto anatrianao ilay avy indrindra. Manome voninahitra anao fa tsara ianao Andriamanitra. Sotra anao izay Jesosy. Amen, 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 amen. Sotra Jesosy. Indreny fa tsara anao Andriamanitra. Ianao ilay masina, masina, masina tsisy toanao. Sotra Tompo, mankasitraka anao izay androany. Teranao no ny asa tsara rehetra nataonao taminay. Oh, raigabare shirigabare. Andriamanitra tsika sy ny hatsarany. Saintsaina. Rehefa misaina ny fahalebiazanao izay Andriamanitra dia tena resy lahatra fa mendrika tokoa ianao. Oh, alleluia, 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 alleluia.
anao zay zanakao malala anao tonga eto manolona anao Jesosy sotra noho ny ra anao Jesosy sotra noho ny ra anao Jesosy amen 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 mandraky izay ange alleluia ny fiandrianana alleluia alleluia mantoalikisa amen nyakuka mina mandraky sayane mandraky sayane ny fiandrianana mantoalikisa nyakuka mina nyakuka mina mandraky Okay, iakoka amin'Andriamanitra ianao ry havana malala. Efa reken'Andriamanitra isika mba iakoka eo anatrehana. Fa soavana lehibe nomen'Andriamanitra antsika izany. Amen. Akpiany masona tompoko. Efa tonga eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Fa soavana lehibe ho antsika izany ry havana. Isika izay mpanota teo aloha, jentilesa fiainana teo aloha, olona lavitra n'Andriamanitra teo aloha, indro ankehitriny noho ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay efa nandatsaka ny rano teo ambony azo fijaliana dia neken'Andriamanitra hitoetra eo anatrehany ianao. Ka na inona inona zavatra resanao aminy, ambaranao aminy, dia hoe nohony ianao, ho valiany vavaka ianao. Ary raha hanompo azy sy akoka eo anatrehany tokoa ianao, satria apetrakao eo amin'ny toerany Mandriamanitra azy izy, dia ho akasitrahany ny fiainanao. Aoka natrika an'Andriamanitra tokoa ianao, me voninahitra izy. Halleluja, halleluja, halleluja. Mbola veritsika ihany ilay hira teo, ilay hira fa nataontsika teo. Amen, amen, amen. Halleluja. Zany mihitsy tompo, mandrakizay any. Amen. Saintsainy zany ry havana, saintsainy. Halleluja. Sambatra. Atavy amin'ny fona rehetra zany. Fiakofana.
raha mino ianao fa efa tonga eo natren'Andriamanitra dia hoy aho aminao hoe sambatra ianao, sambatra ianao izay tonga eto. Halleluia, amen. Saintsaina nge riavany hoe iza moa ianao io, raha ny tantaranao fahiny ianao no anisan'ny olona ratsy teo anatrendreo fianakavianao, teo anatrendreo mpiara-mianatra aminao, teo anatrendreo mpiara-miasa aminao, teo anatrendreo mpiara-belona aminao. Amin'ny karazany ny fiainana maloto ny ananao, efa nanompo sampy ianao tamin'izany, efa niakoka tamin'ny devoly ianao tamin'izany, efa niantso ny fanan'ny maty tany amin'ny fasana isika ny voalohany volana novambra ianao tamin'izany. Kanefa ankehitriny aiza misy anao ny ken'Andriamanitra hoe ho anatrehana. Fahasoavana izany, fahasoavana izany, fahasoavana izany. Koa dia tehirizo ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao. Asa miemotra, asa verin-dalana. Ninina mety hevitra ny devoly isitomana anao hiala eo anatreh'Andriamanitra. Tsia lavo izy, tsia toero izy. Halleluia. Misaotra tompo, misaotra. Amen. Makatoerantsika rehetra azy. Anatrika ny latabatry ny tompo isika dia ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tena fahasoavana lehibe ho antsika mihitsy izy io. Ary androany dia tena mampaheranareo aho hoe aoka ho isan'ny olona andray ny fanasan'ny tompo ianao. Fa zay rehetra mandray androany dia tonoko amin'ny anaran'i Jesosy mandray fahasoavana ianao, mandray fahasoavana ianao. Amen. Asa manaiky ho ampangainy devoly ianao hoe ianao koa ve, ianao ve, inona ny zavatra tsy efa nataonao? Tsotra fotsiny, raha natsapa ianao fa nanao diso, nanao tsy nety, dia hoy Andriamanitra zay miaraka amintsika eto mifinay ianao, mibebay ianao. Fa raha miaiky ny fahotanao ianao dia matoky sy marin'Andriamanitra. Ary ny ran'i Kristy Jesosy ilay nalatsaka teo ambony hazo fijaliana entin'Andriamanitra manadio anao androany. Dia hoy aho hoe fahasoavana ho anao ny fandraisana fanasan'ny tompo amin'ity androandroany ity. Teka mahafan'Andriamanitra isika, teka mahafan'Andriamanitra isika. Sokafiny Baiboly Korintana voalohany toko fa 2:10 vakina manomboka amin'ny andininy fa 3:20. Fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa, fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny, zay namadia anazy dia nandray mofo 7:20. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako anareo, zao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay farekena vaovao amin'ny rako, zao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Noviana no misotro ianareo. 9:20. Fa noviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavitro. Mialony naloran'i Jesosy ny ainy teo ambony hazo fijaliana, atao sorona. Natao sorona ma Jesosy Kristy ho famonjena anty izao tontolo izao ity. Ko fantatsika rehetra manarika amin'ity fotoana ity fa tena tian'Andriamanitra isika zanak'olombelona, tena tiana. Marina fa efa nanota tamin'Andriamanitra, efa nanao tsy fanatolantren'Andriamanitra, efa mijoro ho nandan'Andriamanitra fa nanaiky ny teniny devoly. Marina daholo zany tratrahitrany, tsy resany intsony ny fitondratena ratsy zay efa niainantsika taona maro. Kanefa na dia zany ary ny zava-nisy sy ny zavatra marina dia zao ny vaovao mafaly, tia antsika olombelon'Andriamanitra. Ary tian'Andriamanitra
Ufonsena ny zanak'olombelona rehetra tsy misy avahana. Zany ange no antony matoka ny baiboly milaza Jaona 1:24 manao hoe fa toy zao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanalahy tokana mba tsy very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. 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 Dia hoy aho hoe natao sorona Jesosy Kristy ho fanehoan'Andriamanitra hoe tiako ny zanak'olombelona ary ho fanehoan'Andriamanitra hoe tiako vonjena ny zanak'olombelona rehetra. Zao no anetanako atsika. Mila antsika Andriamanitra. Dia isika izay efa voavojy, isika izay efa eo an-tanan'Andriamanitra, isika izay efa nanoman'Andriamanitra fiainana mandrakizay, mila antsika isabatan'olon'Andriamanitra. Ena dia vaovao zay toka eto, mila antsika isabatan'olon'Andriamanitra. Atao inona? Mba hiara-iasa aminy, mba ho tanteraka ny vision'Andriamanitra dia ny hamonjena ny olombelona rehetra velona eto ambony tany ity. Amen. Amen. Hoy Andriamanitra nampitondra hafatra ny Isaia mpaminany, iza no irako, iza no andeha irakay. Dia miangavy antsika rehetra aho anapa-kevitra hoe Tompo, inty aho irao aho, inty aho irao aho. Fa soavana ke zany hoe ianao ve olona tsy mahay mandaty, olona votsavava zay mifatsapanao ny fiainanao, tsy mbola navoavaky aty baiboly atyko akory azy ianao ranomarina, mbola badabada ianao manoloana ny filazana ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona, kanefa iankina aminao Andriamanitra hoe amin'ny alalanao dia isy olona be deaibe ho vonjena, amin'ny alalanao isy olona be deaibe ho sitrana, amin'ny alalanao isy olona be deaibe ho afaka amin'ny herin'ny démonie. Ka zay rehetra tapa-kevitra amaly ny atson'Andriamanitra hoe inty aho irao aho amin'ny anaran'i Jesosy, ombanao ane Tompo, ombanao ane Andriamanitra, ahita vokatra anay ianao, ahita famiazana ianao, ho tanteraka an'izay manamaina mafy be. Halleluja. Amen. Dia mialohan'ny nalora Jesosy ny ainy ho faty ambony azy fijaliana, dia namora an'ireo mpianatra Jesosy. Dia niaraka nihinana tamin'ireo mpianatra Jesosy ary niaraka nisotro tamin'ireo mpianany ihany koa Jesosy. Ho Jesosy tamin'izany niraisiny le mofo, dia nisaotra n'Andriamanitra raina izy, dia nivakily le mofo, dia nomena an'ireo mpianatra, hano ity tenako zao natao fahatsiarovana. Vita zay dia nalainy Jesosy indray le kapoaka na le kalisy zay nisy ny divay, saotra n'Andriamanitra ihany koa izy. Vita zay dia hoy izy hoe sotroinareo ity ny rako la hialatsaka ho famonjena an'izao tontolo izao. Halleluja. Halleluja. Dia Jesosy ambara amin'izany rehetra zany tamin'ireo mpianatra dia izao: ry mpianatra, ry apôstôlika, tsy ho ela ora sisa no isaina dia andalo fahafatesana ozy izy, ary ho alatsaka ihany koa ny rako ho Jesosy. Gaga reo mpianatra, gaga, tsy mazava aminay zany zavatra lazainao zany hoe ianao ve zay mpampianatra anay no ho faty afaka ora vitsivitsy, hoe ho alatsaka ve ny ranao afaka ora vitsivitsy. Tena tsy takatry ny sainay zany. Fa inona ny tranga, fa inona ny antony, inona ny tranga, inona ny antony. Dia hoy ihany koa Jesosy, ny raiko sady rainareo, izy no hitondray ho amin'izany lalan'ny fahafatesana izany, izy no hitondra ho amin'izany ny tanjon'Andriamanitra ray. Dia hoe amin'ny alalan'io fahafatesako eo ambony azo fijaliana io dia ho vonjena zao tontolo izao. Fa tsy ianareo ihany no akory no tian'Andriamanitra vonjena sy tian'Andriamanitra mena fiainana mandrakizay, fa zao tontolo izao. Amen. Tian'ny olombelona rehetra Andriamanitra, tena tian'ny olombelona rehetra Andriamanitra, ary zany no antony toka tao ao
dia misy fahaterem-panahy mihitsy ato anatiko hoe tompo ity aho andeha hitory ny filazantsara aho, anao zay azoko atao aho hitory ny filazantsara satria efa baikinao Jesosy zany melony akarana ho any an-danitra hoe mandeha ihana ianareo mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tena ity aho, tena vonina mihitsy aho. Dia izao ihany koa ianareo fiangonana tandremako, tandremanay tomboko andao hitory ny filazantsara, andao amapy ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity mba ho any Jesosy. Ianao nge tsy mandeha rery raha ohatra ka mandeha mitory ny filazantsara efa napanatena ny tompo andreo apôstôly ary mbola manam-panantena antsika rehetra mandraka ankehitriny izy hoy izy fa indro aho ombanareo mandraka hariva ambara-patoka fatapery zao tontolo zao. Raha mandeha ianao amokatra aomby, raha mandeha ianao amin'ny alalanao be dia be ny marary sitrana, be dia be no afaka migadra ny devoly. Ary tena marina ngesany revany raha ny témoignage tantarainy olona tamiko tao ao dia tena mampitola gaga ary mampahery be hoe olona tsy apoza ny tsoeritreretina hoe sitrana marary, lasa manasitrana marary satria tsy izy no mahay manasitrana fa la itompo zay naniraka azy no momba azy dia mitondra fanasitranana ho an'ny olona marary. Amin'ny anaran'i Jesosy mandehana daholontsika rehetra, mandeha ihana fa ombana ny tompo. Halleloia, amen. Dia rehefa nilaza mikasika ny fahafatesana moa Jesosy dia zao ny nambarana hoy izy ho faty tokoa aho fa saingy hitsangana maty amin'ny andro fahatelo ary aorinan'izay dia hiakatra ho any an-danitra aho andeha namboatra fitoerana ho anareo dia ho avy ndray ka akanareo zay ary hitondra anareo ho any amin'izay misy ka hiaraka isika mandrakizay. Fa zao fotsiny ny afatra apetrako aminareo mandrapiaviko zay akanareo dia atao foana zao fiarahanareo mihinana ny mofo zay tenako ary atao foana ihany koa ny fiarahanareo misotro ny divay zay rako. Atao foana izany, atao zany mandrapiaviko zay ngelay 220 sy 220 teo atao zany ho Jesosy ho fahatsiarovana zany hoe tsy azo atao mihitsy manadino an Jesosy fa na amin'ny andro na amin'ny alina na aiza na aiza isika maha-olona Andriamanitra atsika mila mahatsiaro an Jesosy foana isika na inona ezaka ataony devoly mampanadino, ataony manadino anao amin'ny alalan'ny olana ady sy zavatra maro samihafa fa meteza mihitsy anao hijoratra farany hoe tsy ho adiniko mihitsy Jesosy sy ny fitiavany ahy, tsy ho adiniko mihitsy Jesosy sy ny famonjena zay efa nataony tamiko, ary tsy ho adiniko Jesosy noho ny amin'ilay fiaino mandrakizay zay efa nomany ho ahy ratrizay ka mandao ty tany ety aho. Amen. Dia isika ny mihinana sy misotro ihany koa ianareo dia zao nambarana amin'ny 520 isika ny mihinana sy misotro ianareo dia oka fantatrareo fa ho fanambarana ny fahafatesako zany. Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ianao manambara ny fahafatesan'i Jesosy amin'ny tenanao, manambara ny fahafatesan'i Jesosy amin'ny hafa. Tena mifony zava-miafina matsy io fahafatesan'i Jesosy io. Ray amin'izany voalaza Petera voalohany toko 2:20 voasoratra hoe ary Jesosy nitondra fahotantsika tamin'ny tena teo ambony azy fijaliana mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velany amin'ny famarinana. Efa maty tondra fahotantsika olombelona Jesosy. Amen, amen. Tsika zay efa mino Jesosy tonga eto io ianareo zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao any tokantrano any, oka fantatsika raha tena nino a Jesosy sy nandray a Jesosy anao niaraka tamin'ny vava amin'ny teny dia efa nisy herin'Andriamanitra nanafaka anao tamin'ny fahotana. Dia zao ny torohevitro efa nisorony Jesosy ny fahotantsika, aza manoty intsony anao, aza manoty intsony anao. Raha mbola velona eto ambonin'ny tany aloha dia misy fakapanahy amin'ny karazany fakapanahy fa aza manota mihitsy ianao. Fa raha manoty ianao dia faly ny devoly ary tsota fitatra amin'ny farany ianao. Ary na inona hevitra entin'ny devoly mampanota anao dia tena mijoroa hoe Jesosy io
sarobidy amiko fitiavanao ahy sy ny famonjenana ataonao ahy tsy anota zany amin'ny androm-piainako rehetra. Amen. Ary na dia io teloko vavanao io azy, raha volasa baiboly ejerena ny teloko vavantsika io mampanota antsika indraindray, dia arovo ny teloko vavanao tsy etipo na eti-patezerana itenteny foana dia anota tsia mitoera ho kristianina masina madio tsy manota mihitsy ianao. Amen. Ny fahafatesan'i Jesosy anko tena nisy mampahery be nataon'Andriamanitra izany ho fandrianana ny devoly. Hébreu 2:2-4. Le devoly ny seu rôle nanjaka teto ambony ty tany ety, ny hevitra fa izy manapaka zao rehetra izao ankehitriny no Jesosy fahafatesany dia efa voaringana izy. Ary isika zay manana Jesosy dia manana pouvoir, manana hery ako, manana fahefana mandraisy ny devoly. Resinao io aza minaiky fitany ianao, efa resinao izy. Trandraisy mitondra olana, mitondra ady, mitondra zavatra sarotra, asa matahotra fa efa resinao io. Raha mihina anao ka piatra fahefanao dia ho mpandresy tokoa ianao. Ndao militeka mafan'Andriamanitra isika. Ka anatika ny latabatra tompo isika amin'izao fotoana izao. Anatika latabatra tompo. No zany oka tena hiomana andray an'izany fahasoavan'izany ianao. Ho anareo mpizara fandraisana rehetra mansoa ety anoloana ety akipimo masinao tompoko. Akipimo masinao. Mety eza manatrika an'Andriamanitra ianao. Efa eo anatreny mantsy ianao. Aza mirorosaina amin'ny salasala. Efa eo anatreny ianao. Ary za manaiky apakainy devoly. Fa Jesosy efa maty ho antsika teo ambony hazo fijaliana. Jesosy efa nandatsaka andrano teo ambony hazo fijaliana. Mazava fampianaram-pôly. Iza ny apangantsika olom-boafidy. Iza no iampangany olon'Andriamanitra. Jesosy Kristy efa maty. Sady efa tsakany tamin'ny maty. Petraka tanakavan'Andriamanitra mifona ho antsika izy. O Jesosy androany, anaka voavelany elokao. Raiso zay teny zay. Anaka voavelany elokao. Zao ny nambarako terem-boalohany, maso mandray fanasan tompo anao. Fara mandray ianao androany, fahasoavanao anao zany. Amen. Fara mahatsapatena anao nanota dia mibebaka. Zay ihany ny vahaolana, mibebaka. Ary tsy verina amin'izany intsony. Mitsiro fa vitanao ny tsy verina amin'ny tany nalavanao teo aloha. Vitanao zany satria Jesosy efa ao anatinao. Amen. Do hivavakantsika rehetra. Raha mety aloha taontsika mpitsanganana zay vavaka iarahantsika manao zay. Dia reto kosa dia angatantsika anao hira anankiray. Avo indrindra ianao. Etsika miakoko amin'Andriamanitra. Ianareo vavaka fa reto kosa anao zay hira izay. Cianauria
toizy vavaka ho antsika ny toerana tarika fiterana taona antsika iakohoka amin'Andriamanitra satria efa hitoka eo ny atreny isika. Yenu atau baca tu kemakat kau jatuh sasany. Mifundatom kau jatuh sasany, kau jatuh kejunjing. Ho anareo izay tsy mbola nahazo ny mofo na ny divay atsakany tanany atsakany tany izay tsy mbola nahazo fa nahazo daholo zany tompoko akimpiany masonao tazomeny tananao ny mofo sy ny kapoaka misy ny divay. Misotranao zahay Andriamanitra fa noho ny fahasoavanao lehibe dia zao hitanao zao izahay miroso mandray ny fanasan'ny tompo hinana ny mofo lay tenanao ary isotro ny divay lay ranao. Hiasa tokoa eo aminay rehetra zay mandray ny fanasan-tompo ianao amin'ny androandroany ety ka dia misaotra makasitraka mameo voninahitra anao raha eo. Halleluja, halleluja. Eny tananao mofo ano zany fa iny ny tenany Jesosy lay novolona kapohina teo ambony hazo fijaliana fitondràna ny fahotantsika sady ho fanasitranana ny aretina ano zany. Efa ena tananao ihany koa ny kapoakana ny kalisy izay misy ny divay. Sotroy zany fa ino ny rano Jesosy ho antsika rehetra. Fahasoavanao lehibe ho antsika zay fahafantsika nandray ny fanasan'ny tompo izay.
tompany amindra foka ho eo amintsika tokoa ny tenany tompo ary korina ao anatin'ny rantsika ao ihany koa ny ran Kristy. Olona miavaka ianao, tsy mitovy amin'ny olona rehetra, olona miavaka ianao. Fantatr'Andriamanitra izay tokony natao anao, fanta izay tokony natao anao. Aza misalasala, aza mirorosaina fa marina izany tena ambarako izany. Misaotra tompo, misaotra, misaotra. Andiny voalohany ihany maniry mafy ao. Dia ho anareo izay efa namerina vera, afaka maka toeranareo ianareo. Fa izay mbola misy vera eny an-tanana, mitsangana ihany. Akbiel masonao mbola mitoy ny fanatrehatrehan'Andriamanitra. Miaraka amintsika Jesosy matoky, 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 matoky. Miaraka amintsika Jesosy. Andriamanitra misaotra anao zahay noho ny fahafahanay nanatrika ny latabatrao tamin'ity androandroany ity. Fahasoavana lehibe ho anay izany, fahasoavana ho anay rehetra izany. Ka dia misaotra, makasitraka, mame voninahitra anao zahay. Misaotra tompo. Halleluja, amen. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluja. Amin'izao fotoana izao tsika dia andao irosindray andre ny afatra, andre ny tenin'Andriamanitra. Amen. Hiteny amintsika Andriamanitra androany, ary io tenin'io io no hitondra fiainana tsara indrindra ho antsika atoato. Nambara mpanompon'Andriamanitra talohan'ny ty fotoam-pivavahana ity, fa Andriamanitra hitondrantsika ho amin'ny fiainana hafa kely amin'izao telo volana farany mialohan'ny amaranana ny taona 2024 izao. Betsaka manao amen, fa saingy tsy tena amen manako ako fahafantarako azy. Ataovy mafy be ny amen anao, ho tanteraka aminao anay izany. Halleluja. Mentsika toerana mitarika fidiarana, raintsika mpanompon'Andriamanitra zay hitondra ny afatra. Alléluia. Alléluia. Tovy alléluia mafy be hoe hoeny tsara. Fiadanana aneo anao. Mamerina fiarabana izay efa noentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha. Miarahaba sika rehetra tao anatin'izao efitrano misy ny fanatrehan'Andriamanitra izao. Miarahaba ihany koa antsika izay manaraka ny fandaharana any amin'ny fahita lavitra. Mino afa hikasika anao Andriamanitra. Miasa mahery amin'ny fiainanao izy. Dao akipio masony nofo dia andao sika hivavaka izao, mivavamba tena hiteny aminao Andriamanitra. Samy mivavaka tompoko, mivavamba tena hiteny aminao Andriamanitra. Ny etaetanao ny zeren'ny tompo eto amin'ity toerana ity. Saotra tompony amin'ity ora sy fotoana ity. Mankasitraka fanay masina noho ny alehibe ny fitiavanao anay. Tompo manakambara aminay ianao eto amin'ity toerana ity ka dia mitenena. Niza tonga eto amin'ity toerana ity. Niza manaraka ny fandaharana. Tompo malala ho ny fantako dia izao. Ianao ilay Andriamanitra
niasa tamin'ny voalazan'ny baiboly mbola miasa mandraka ankehitriny no efa hiasa eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Ampahafantatra anay ny fahamarinana, ampahafantatra anay ny fahasarana, ampahafantatra anay ny tokony ho ataonay amin'izao vaninandro farany iainanay izao. Ho voninahitry ny anaranao. Tefeo ny fon'olona toy ny tanlona ka niriny ny teninao sy miverina ny teny rasy mamokatra eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tao zay revasika ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Jaona toko 5:20 manomboka amin'ny 1 dia ho faranako hatramin'ny 5. Jaona toko 5:20 manomboka amin'ny 1 ho faranako amin'ny 5 izany. Sao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho no tena voaloboka ary ny raiko ny mpanamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia ho esoriny, fa ny sampana rehetra izay mamoa kosa dia amboariny fa mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha sy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha sy miray amiko. Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Inona hono ianareo? Izay miray amiko ary izaho ao aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Aleluia. Jesosy no milaza manambarany amin'ny tenany sy ny amin'ny toerana misy asika kristianina eo aminy sy Andriamanitra. Sary io toerana misy anao io. Teneno io akaikinao hoe sary io toerana misy anao io. Jesosy manambara fa izy no voaloboka ary zany sampany. Ianao ny sampany. Raha zay revana ny faniry ny voaloboka kefa manomboka miseho eo ny tahony dia manomboka mipotra ny sampany. Aiza ny vono mipotra. Avy eo amin'ny sampany no ahitana ny voa. Zany hoe ianao io zany dia aneo fahasarana ny antom-pisinao. Manomboka ho hita eo aminao ny voa avy amin'Andriamanitra. Ilay voa mahafinaritra manome fahafinaretana amin'ny mpijery azy. Ilay voa mahafinaritra manome fahavokisana ho an'ny olona mihinana azy. Misy voa tsara avy aminao, hipotra avy aminao noho ny amin'ny firaisanao amin'Andriamanitra. Aleluia. Ny lohateny meko nitiavatra ty moa dia izao: mitady anao Jesosy ary maro ny olona miandry ny fipoiran'ny voa avy aminao. Aleluia. Jesosy raha lasana bavy tia asika. Tena tianao Andriamanitra. Tena tia Andriamanitra. Amin'izao vaninandro farany iaina sika sao, besaka ny zavatra rasy, besaka ny olana, besaka ny ady, fa iseho aminao ilay voa tsara. Satria ny fitiavan'Andriamanitra manavaka ny olona. Ny fitiavan'Andriamanitra mitany olona. Ny fitiavan'Andriamanitra miaro ny olona. Misy fiarovana ianao io. Tamin'isika niditra tao anatin'ny firaisana latabatra tamin'ny tompo teo. Tsy haiko aloha ianao na nentim-pahazarana. Za mangataka aminao na oviana amin'ilay latabatra amin'ny tompo dia aza miaina amin'ny fahazarana. Fa tena sainy hoe Jesosy mihitsy no miditra ao anatinao. Ny rany misy no manenina mikoriana ao anatinao. Arak'ilay voalaza teo, olona hafa misy isika. Tsy mitovy amin'ny olona zao tontolo zao isika. Na mandalo ady azy ianao, efa fantatra ny toy ny tantaranao e. Na mandalo aretina azy ianao, efa fantatra ny toy ny tantaranao. Mpandresy isika e. Zaho voaloboka hoy Jesosy. Ianareo kosa no sampany. Avy ao amin'ny Jesosy no fiainasika. Avy ao amin'ny Jesosy no fifalitsika. Avy ao amin'ny Jesosy no fahombiazasika.
misy teny hafahafa nefa eo. Raha misaraka amiko ianareo, tsisy ninino. Tsy maefa na inona na inona. Raha ohatra ka nisy zavatra hainao teo aloha, ohatra ny nahay nitory fitiavana tao amin'ny tokantrano misy ianao, nahay nikolokolo ny ankohonanao ianao, ohatra ny naomby mivarotra nataonao, ohatra ny tena hainao ny miaro ny tenanao sy arary, satria ianao mieritreritra raha mihinana legioma dia salama. Ohatra ny hainao daholo manao calcul rehetra. Rehefa misaraka amin'ny voaloboka ny sampany, dia hoy ny tenin'Andriamanitra, tsy maninona, sy mahay na inona na inona, sy maefa na inona na inona. Zany hoe misy karazana fahazambana manalika amin'ny masony, misy karazana fahabadona miditra ao amin'ny lohany, misy karazana sy fahatakarana tafiditra ao aminy. Ka na dia nahay ny tenen'le fitiary izy tamin'ny voalohany, dia mivadika olana io, satria ny loharan'ny-pitiavana efa sy mitoetra ao anatin'ny itsondry, satria le loharan'ny-pifaliana miala ao anatiny, ka izay teny mivoaka vavany olana avokoa. Raha lasana bavy, fotoany izao. Aneo fahasarana aminao Andriamanitra, hosapanao amin'izay ny fiarahana amin'ny Jesosy, fa aomby anao. Ny fanavana Andriamanitra dia sy tahaka ny andrasan'ny olona maro eny ivelany endry, hoe mitokana eto dia mitokana eto, fa Andriamanitra ao anatinao mampiseho eo amin'ny fiainanao fa olona misy azy tokoa ianao. Ilay Andriamanitra tompoinao miseho avy ao anatinao amin'izay rehetra taonao, fa mahomby ianao, fa olona salamy ianao, olona tahina ianao. Noho izany tokony hifaly ianao fa miaraka amin'Andriamanitra. Tiavan-tanana mafy. Tokony hifaly ianao, satria sy narian'Andriamanitra tao anatin'ny ota, sy nariany tao anatin'ny fahotana, sy nariany tao anatin'ny zavatra rasy maro indry, fa noentiny eto ianao androandry. Natao manatrika an'izao fandaharana izao na izao fotoana izao ianao androandry, te hampasiahy ianao Andriamanitra, fa tena hiditra sehatra amin'ny fiainanao izy. Mitady ansika Jesosy mba hiverina amin'ny toerana na miatrahany asika. Mitady ansika Jesosy mba tena hasapa-tena sy asiaro, fa misy toerana sara na miatrahana asika, mba hoentina hanavana asika amin'izao vaninandro iaina asika izao. Ny miaraka amin'ny Jesosy ny toerana misy anao, tahaka ny sampana sy mahay misaraka amin'ny voaloboka, tahaka ny sampana sy mahay miaina raha sy misy ny foto-boaloboka, ary ny mpanamboatra azy ozy ny tenin'Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra nahary asika. Alleluia. Sara mpikarakara anao e, sara le manodidina anao e, sara le zezika ny rinao, sara ihany koa ny tsiro mandalo any anatinao andry, ka dia ho sara ny vomivoaka aminao. Alleluia. Alleluia. Jesosy moa nampianatra, besaka ny teny atao anatin'ny Baiboly manambara, fa mitady ny sampam-boaloboka, tady harefo amin'ny fiarahana amin'izy. Te hamerina ny sampam-boaloboka amin'ny famoahana voa mahavokatra sy ny voa tsara Andriamanitra. Zay mahatonga ny fiden'le lohateny teo hoe tena mitady asika ange Jesosy, mba ninona ho fanehoana fa misy izy, ho fanehoana fa miasa izy. Ny foto-boaloboka tompoko amin'ny maha-foto-boaloboka azy dia ny mandefa ny tsiro rehetra makany amin'ny sampana ny tena asany, fa isika sampam-boaloboka no mamoaka ny voa avy amin'ny foto-boaloboka. Sy ny toerana misy anao androandry, fa ny toerana nametrahan'ny tompo anao. Afaka ny amoa voa tsara ianao io, afaka ny ahitana fahasarany io fiainanao io, afaka ny ahitana fitahiny io fiainanao io. Raha lasana bavy saina, ny lanitra ngeka efa voavoatra ny toerana itoeranao e, k'izay ity tany ve sy omenanao. Aza refesina amin'ny zava-misy androandry, fa hanao zavatra Andriamanitra. Donc isika izery ity tantara tantarain'i Jesosy ity atao amin'ny Lioka 5:10, manomboka amin'ny 9:4. Lioka 5:10 manomboka amin'ny 9:4, faranako amin'ny 9:7. Iza moa ny olona aminareo
izay manana ondry zato ka very ny anankiray no sy mandao ny 7 amin'ny 70 any anefitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy. Ary rehefa hitany iny dia ataony eo aiza ataony eo asangory ka de faly izy. Ary rehefa tonga ao an-trano izy de mamorony sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe avy aray faly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa izy fifaliana toy izany any an-danitra amin'ny mpanonta iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina 7 amin'ny 70 izay sy misy tokony ibebahana. Halleloja. Ty tenin'Andriamanitra ty dia tena anehoan'i Jesosy fa tena tiantsika. Tena tiany ianao io e. Ao am-pon'i Jesosy ny fiainantsika. Inona ny zavatra notantarainy? Noharina tahaka ny mpiandry ondry anankiray. Rehefa tonga eny amin'ny fendrasan'ondry, lany tsenjery ireo ondrin'ireo. Izay sy lany tsenjery amin'ny lokony, dia lany tsenjery amin'ny fipelipelикany. Izay sy lany tsenjery amin'ny fipelipelикany, dia mety lany tsenjery amin'ny firao-akahatrany. Zany hoe izay rehetra ataony ondry eo dia eo ambany masony avokoa. Sasany jereny aiza le ray maramara. Sasany jereny aiza le ray sy de tia miaraka amin'ny besiny maro iny fa le somary mitokatokana kely. Aiza le anankiray somary ohatrany ohatr'izao iny. Zany hoe ireo ondry ireo dia eo ambany masony ary laniny tsenjery avokoa. Tantarain'i Jesosy amin'ny maraina voaka ny ondry, amin'ny hariva ampidirina. Fa ireo ondry ireo dia laniny tsenjery no manisy azy. 1, 2, 7. Rehefa ampidirina ao apahatra ny ondry, sy tonga dia nody ny mpiandry ondry. Fa mbola maninona? Manao contrôle, manisa ny ondry, firy ny ondry tafiditra. Tety dia zao no nanoharana azy, nisy ondry anankiray sy hita fa ny 7 amin'ny 70 efa tafiditra. Dia inona ny zavatra nataon'ny mpiandry ondry? Navelany teo ny 7 amin'ny 70, lasa izy nandeha nitady ny anankiray. Fitiavany zany. Sambatra ianao tonga eto io. Satria misy mpanara-maso ka ianao io. Ay, Jesosy tena miditra sehatra amin'ny fiainanao mihitsy. Fantany kay ny alahelonao. Fantany kay ny fahorianao. Ahitany kay io aretina misy io. Fa ny eo ambadika zao fitahiana ho anao zao. Rehefa nanomboka sy hitany anankiray dia hoy Jesosy, lasa izy nitady azy. Inona moa ny zavatra mety ho isany an-dalana eny dia misaisaina. Inona reny nahazo an'le zanak'ondry anankiray na le ondry anankiray sy hita. Sanatria ve dia lasaka ny akady. Sanatria ve dia voafatitry ny tady teny am-pandehanana. Sanatria ve tratra ny velam-pandrika. Sanatria ve voasaringitry ny kiriatrala. Sanatria ve pesaka ny zavatra mety mampisaringitra ny olona ka mahatonga azy tsy ho hita, na mahatonga azy ho very eny am-pandehanana, na mahatonga azy ho reraka sy kivy. Sasany kiriatralany sy fisinany mahazo azy. Tena mandalo sy fisina ka aleo mihitsy aloha mba hitady fa avelao aloha ny fanompona an'Andriamanitra. Mitady anao Andriamanitra. Ny sasany mety misy korotana any anaty tokantranony any. Tratrany kiriatralany ady ara-tokantrano ara-mpifankatiavana ao a-tokantrano miady mivady ho an'le manambady. Mety miady ny ray aman-dreny sy ny zanaka ho an'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Tratrany kiriatralany fifankatiavana rava. Jesosy mitady anao. Sy navelan'i Jesosy le ondry ray tsy hita. Lasa izy nitady azy. Teny am-pitadiavana, hita le ondry ray. Rehefa hita le ondry anankiray dia inona ny zava-nisy? Sy hoe nibedesina ny namanao rehetra. Mahay mandeha, fantany no alehany. Ny namanao rehetra, rehefa mba mandeha ny olona samy miazakazaka, ianao tsy miazakazaka. Ny namanao rehetra, mahafantatra ry ny tokony atao, ity ny tokony atao, ianao sy mahafantatra ny tokony atao. Sy izay mivoasoratra aho. Fa rehefa hita le ondry ray, tsy hita teo,
dia inona ny nataony nalainy sy nalefa ny nandeha tongotra fa natao inona na ataony teny sorony anehoana fa tena tiany anehoana fa ao am-pony satria fantany fa oriana ny nahatonga niny tany anaty kriatrala fa ny zavatra hitako sy sapako tamin'izay tany mba mivoatra dia mba niandrondry zay ny omby anankiray rehefa very na tsy hita sy mahita ny namany ka mandeha mitady azy ny tompony ny feony no mimamamama any ambadikany izy dia fantatra hoe ary izy zany raha reraka ianao dia zavela ho reraka ny finoanao miansoa an'Andriamanitra ansoa izy fahamaly anao fitaovana ampiasainy devoly rehefa mandalo ady ny olona anankiray dia ataony reraka sy mahavavaka sy asiany feo mivoaka intsondry sy avelany andohalika intsondry manomboka sy mahavita mandeha mamonjy fivoriam-bavaka intsondry ny biby aza rehefa sy mahita ny namany mamoaka feo miantsoantso mba ninona ho mora hitany mpiandry hoe atony every sy mahita lalana izorana intsony sy hitako ny hafa sy hitako ny namako za rery zao ny miady rery ato dia mamoaka feo izy alleloia ianao io tena tian'Andriamanitra te hiditra sehatra amin'ny fiainanao io ane Andriamanitra mandalo ady androany mitady akivy ansoy Jesosy fa mitady anao izy mitady anao asoavina Jesosy mitady anao hotahina Jesosy mitady anao ahita ny fahasarany eo aminy Jesosy zao fanomponao an'Andriamanitra zao dia fanamafisana ny fifandraisanao aminy alleloia zao fanomposika an'Andriamanitra zao fanamafisana ny fifandraisana aminy aza variana amin'ny zava-misy any ambadika fa andao tena hitodoa amin'ny fanompona an'Andriamanitra andao tena hanakina ny fiainasika eo amin'Andriamanitra andao tena hanakina ny hoady sy olana sika io eo amin'Andriamanitra sahianao mizoro amin'ny fanompona ho azy fa hitainao Andriamanitra toetra an'Andriamanitra nisy mako zay nanirany an' Jesosy ny mitady ny very mitady ny reraka hampatanjaka ny reraka mampatanjaka ny kivy miaso azy mba ninona ho sara fifandraisana indray amin'ny fotoboloboka ka hitany tsirony zany atao hoe miray amin'ny Jesosy zany Josefa manokana izy zao no nahitako manana toetra mitovy amin'io toetra ny Jesosy donc izy rehefa sika ny ato amin'ny Genesis 7:30 Genesis 7:30 manomboka amin'ny 7:70 ka hatramin'ny 7:70 aroy Israely tamin'ny Josefa Israely eto dia ny dadan'i Josefa Jakoba aroy Israely tamin'ny Josefa sy miandrondry any Sekema vany rahalanao avy mba irako akany aminy ianao aroy izy taminy inona ny tenen'ny Josefa tsy nanda Josefa fa nanaiky hoe ty aho aroy ny rainy taminy masina ianao andeha izaho na sara ihany ny rahalanao sy ny ondry amanosiny na manao ahoana ka miverena ilaza amiko dia ny raha niala avy teo amin'ny loasahany Hebrona izy ka nakany Sekema ary nisy lehilahy nahita azy fa indro mirenireny tany an-tsay izy dia nanontany azy raha lehilahy ka nanao hoe inona moa ny tadiavinao dia hoy kosa izy ny rahalahiko ny tadiaviko ko masina ianao mba lazao amiko izay andrasan'ny ondry aroy raha lehilahy efa nifindra ny ala teto izy fa efa reko izy nyresaka hoe andeha isika ho an'ny dotany dia lasa Josefa nanaraka ny rahalahiny ka nahita azy tany dotana ho azavaiko ny toetra nananan'i Josefa izay toetra ny Jesosy misy tena ho ampitaina amintsika satria isika reto
dia tena tadiavin'i Jesosy fatratra. Alleloia. Te hamonjy ny fiainanao Andriamanitra. Josefa dia manana rahalahy maro. Josefa nefa arak'ilay fahisika dia Josefa le mpaninofy indry. Inona moa ny zavatra misy amin'ny Josefa? Mbola kely Josefa nefa maninofy, ary nofiny anisan'ny sy nitiavany rahalahiny azy. Isaky maninofy dia mitantara amin'ny rainy, dada naninofy ndray aho. Inona ninofinao anaka? Zaho hono ry dada dia mpanapaka hony aho. Ireo rahalahiko ireo dia ninona? Iakohaka eo anatrehako avokoa. Zaho hono ry dada dia tamin'ny nofiko zaho hono ny hanafaka anareo. Fitaovana nomen'Andriamanitra hanafaka anareo ao anatin'ny fahoriana, hanafaka an'ireo rahalahiko ireo ao anatin'ny fahoriana. Naninofy aho. Rahalahiny eo maninona? Dia ozy ny rahalahiny le ty koa miseho maninofy foana, dia milaza fa izy hono no mpanapaka. Maninofy foana dia milaza fa izy hono dia hanavitra anay. Maninofy foana. Ny nofin'le rangahy mandreraka misy izy hono. Ary ny nofiny tsy mba maninofy enjehany masika, tsy mba maninofy hodikodonany bibilava, tsy mba maninofy lasaka amin'ny tetezany, fa ny nofiny ho mpanapaka, ny nofiny ho ambony. Teneno kely eo akaikinao manifisa sara amin'izay hoe ho ataon'ny tompo aminao zany. Manifisa mpanapaka amin'izay hoe fa ho ataon'ny tompo aminao zany. Manifisa fahasalamana amin'izay hoe fa ho ataon'ny tompo aminao zany. Nenjehany Josefa ndray midofotra amin'le rahalahiny. Mikisakisana ry sao maninofy hanapaka anay indray. Kisakisana ry sao maninofy fitahimbe indray. Kisakisana ry sao maninofy olona ambony indray. Aniasany rahalahiny hoy ny rainy. Josefa, tsy efa fantatrao moa fa miandrondry aniasany rahalahinao zao. Ndana zay revoandry zareo fa mitady azy aho. Tsy nitanisa Josefa, tsy vitany very dada momba. Za nge sy tian'ireo ry dady, za nge tena am'le nofiko regny, za nge sy dia azoazondry zareo loatra. Ho anao zay manompo an'i Jesosy io ho tanteraka ny nofinofy tsara anao io. Misy olona sy tianao any satria mpaninofy anao, fa ho hitany ny fisandratanao, ho hitany ny famonjenanao. Alleluia. Rehefa nahenoniraka Josefa dia izao no navaliny. Nity aho, nidikany manaiky aho. Marina fa sy tia ihany rahalahiko e, fa za ninany hoany aho hamonjy azy anaiky niraka ny rahanao. Tsy fantako ny zavatra iseho fa za hoany. Rehefa nandeha satria ny fahafantarany ray aman-dreniny an'ireo miandrondry ireo dia aodotana ireo miandrondry. Josefa ihany koa dia zay ny tao andohany, aodotana ireo andeha hoany izery azy. Rehefa tonga tao dotana nefa sy tao ireo rahalahiny ireo. Niodikodina teo Josefa, aizeto ary zareo, sao dia asy ambadika, sao dia asy ndray, sao dia asy ndray. Rehefa sy nahita sy nionina. Nisy nahitany Josefa nodikodina teo dia ozy le olona, fino ny tiataonao modikodina eto dotana? Fa ninona eto ianao? Dia zao no navaliny, mitady ny rahalahiko aho. Dia ozy le olona, henoko misy ry zareo ny resaka teo. Tsy etotsony izy, fefa nifindra toerana. Ka dia ndana makany amin'ny toerana nifindrany. Sy ny zanona teo Josefa, fa lasa nakany amin'ny toerana nisy azy. Sy ny saina hoe olona sy tiany ireo e, fa ny tao am-pony fanavotana. Tahaka izany ihany koa Jesosy manoloana ny famonjena azy anao
tsika nge nanoty tsika nge niala tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra sy nisy na de iray sy nanota ny nanota de niala amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ny nanota de niala amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ny nanota de niala tamin'ny drafitra Andriamanitra fa nirahana Jesosy amin'ny taona 2024 de misy olona nirahako anao vonjeo io olona io amin'ny famaranana ny taona 2024 raha manaiky izy de hoe sorona amin'ny aretina raha manaiky izy de ho tahina izy raha manaiky izy de ho sapany ny fahasaran'ny firaisana aminao olona efa manenjika olona efa miaina amin'ny zavatra ratsy olona efa niala tamin'ny fanarana an'Andriamanitra fa Jesosy nanaiky nitondra ny helokatsika nitondra ny fahotatsika nitondra ny faharasisika mba hahatonga sika hipetraka amin'ny toeram-boninahitra mba hahatonga sika hipetraka amin'ny toeram-pahatsarana mba hahatonga sika hipetraka amin'ny toerana miavaka amin'izao vaninandro rasy zao anavaka anao Andriamanitra amin'izao vaninandro ny fahasarotana izao anome fiainana mora ho anao Andriamanitra amin'izao vaninandro ny fahorian'ny olona izao ahita fifaliana ianao raha manaiky fa tena mitady anao Andriamanitra aleluia ozy izako tamin'ny tapany voalohany teo mampalahelo nge ho an'ny kristianina maro amin'izao vaninandro iainasika izao reraka ra-bavaka maro ny miisana eo amin'ny vavaka maro ny sy mahavita manohy ny azakazaka itsony amin'ny alalan'ny vavaka fa maneniny matetika de tsy mahavita ny miresaka amin'Andriamanitra maharitra intsony maro ny milaza fa sy manana sujet intsony sy manana tonim-bavaka intsony ka inona ny ataony aleo ny mandany andro amin'ny zavatra avy toy izay handany andro amin'ny vavaka so nefa njoroko efa niteneniko tety any ty ndray andro fa mafisiko mba hoentiko fanairana anao fa fotoana tokony ananasika aimbavaka zao andro iainasika zao aleluia rehefa nanao vavaka fifadian-kanina zay ndray andro de misy tanora maromaro nanodidina samy mivavaka sy akizery io sy akieny vavaka io fa samy maneniny samy mitondra ny azy eo amin'Andriamanitra zay misy mifanentanana natao andao isika samy mitondra ny mahavesatra azy eo anatrehan'Andriamanitra de nanomboka samy mitondra zay te hitondra de nitondra ny azy fa tao anatin'le olona ny vavaka teo misy sy manana sujet nanomboany azy de ohatry ny feon'ny moka tsy hay hoe maninona de mierikerika rehefa nivavaka be le teo akaiky ny nangotraka be tadidiko hatramin'le tonim-bavaka tamin'izany satria lasa ohatrany hoe nisokafa mifanahy masoko izay revonge io olona taritinao io mivavaka ve io raha io zany tena mba tafiditra ao anaty vavaka ve mifahitanao azy de nazanoko kely ny ady nijery teo izy tsy mahita satria mitodikany mandoalika rehefa nivavaka be le anankiray nangata-bavaka momba na fanadirana baka satria ny tonim-bavaka le anankiray tamin'izany de ny hoe tompo roa taona zay nanalabaka indroa mbola tsy afaka Jesosy amin'ity kosa ary Jesosy sy anaiky hoentiko ato anatrehanao ny fanadinanao atrehako sa Jesosy sy mesy afaka satria Andriamanitra mamindra fo ianao mety misy zavatra sy de netiny nataoko tamin'ny taona lasa mety misy zavatra sy de netiny nataoko tompo amin'ity iova Jesosy de ozy le anankiray nanao fena moka za misy za mbola mijereo izy miteny hoe nandrasako ihany nandeha ihany ny tonim-bavaka le anankiray tompo ty anao ane Jesosy niendrika hita ty amiko de anao satria za de sampana avy aminao tompo za nge aneo fahasarana izy rovavolombelona fa ny manompo anao miavaka de ozy ny anankiray zany mihitsy nanomboka ankitiako ranabavy ozy misanganakely vetivety
fa misy inona avilo vetivety inona le zany mihitsy ka mahafinaritra be ny vavaklerana da tena mahafinaritra ary ny anao sasy zany ve raha lasana bavy fiainana ny vavaka tena ny eo akaikinao fiainana ny vavaka te hiavaka amin'izao zava-misy zao mivavà misy toerany zany mihitsy sy hoe mivavaka be mivadinao dia hoy ianao hoe zany mihitsy ana iaby zay sy atao am-piangonana ihany no fanovozana sasy zany ve ary misy matahotra manao zany mihitsy sy ato ihany no mifanovozana ilaina ny makaty am-piangonana manovo fa any amin'ny tokantrano misy isika ilaina ihany koa manovo be any sasy zany ve aleo lanina eto ny zany misy sika ataovy sara fifandraisana amin'Andriamanitra io zay zavatra rehetra manakasakana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra esory sasy zany raha misy zavatra manakana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra esory ialao ny sampana sy mamoa ataon'Andriamanitra inona esoriny izay sy miray amin'ny fotoboloboka sy magaga maro ny olona miteny hoe zay koa nge mpivavaka nefa izy miaina ao anaty zavatra sy mahavavolombelona sy miray amin'Andriamanitra sy izay miteny hoe mpivavaka dia ho ekena ny ekeny ao ambony hoe mpivavaka ny olona ny azo fitahana fa Andriamanitra sy azo fitahana ny olona ny mety voafitaky ny teny fa Andriamanitra sy azo fitahana amin'ny teny ny olona ny mety voafitaky ny fiesika fa Andriamanitra sy azo fitahana amin'ny fiesika izay ataonao ihany raha tena fiksenao mafy ny fotoboloboka dia hamotsara ianao io hamofitahina ianao io hamofasambarana ianao io satria sy diso Andriamanitra Alleluia Alleluia inona ny tokony atao fa miazakazaka be ny lerasika Isaia 4:7 faharoa amby roapolo Isaia 4:7 faharoa amby roapolo izao efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevonana ny zavony ary ny fahotanao tahaka ny rahona ko miverena amiko fa efa nanavitra anao aho hoy Jehova Alleluia Andriamanitra no miteny fantatry ny tompo momba sika rehetra ireo fa fotoana zao hanavan'Andriamanitra sika Alleluia fotoana zao hitahin'Andriamanitra sika fotoana zao hidiran'Andriamanitra sehatra amin'ny fiainatsika fa izao kosa andao hiverina amin'ny firehetana amin'ny fanomponana Andriamanitra teneny kely eo akaikinao mirehetana ray hoe amin'ny fanomponan'Andriamanitra aza atao mandalo fosina zany teny zany fa tena iaina mireheta indray miverena amin'Andriamanitra ianao andao tena hiverina amin'ny fanompona maro amintsika ireo nge nefa tena nirehatra be tsy voasaka ny zava-misy mihitsy misy efa voafelaky ny vadiny misy ho aizany ray andeha anompony ray ve fa iny ihany ianao fa maninona kehitriny efa sy mamelaka izy nefa ianao indray ny lasa reraka miverena Alleluia miverena amin'ny fanompona hoy ny tompo nazavaina mazava be teto efa nolevoniko ny fahotanao
sy no tanysaina izony ny ota vitanao, ny arasina natao hatram'izay regny efa navelany, efa nofafany, satria tiany ianao hiverina eo aminy, tiany ianao ahita ny fahasaran'ny firaisana amin'Andriamanitra. Efa nisoro ny fahotantsika, efa olona afaka ianao tonga eto io, fa ny firaisanao amin'Andriamanitra manao ahoana. Halleluja. Jeremia 7:12. Mandeha anaka torio manatrika ny avaratra izao teny zao hoe, miverena ianao ry ilay mpiodina hoy Jehova, sy ampanjombona nitavako aminareo aho, fa mamindra fo aho hoy Jehova, ka sy hitahiry fahatezerana mandrakizay. Halleluja. Na dia nisy zavatra natezitra an'Andriamanitra ary mivita tany aloha, matoa mbola eto ianao miaino an'izao afatra izao, hitayanao Andriamanitra, amindra fo aminao Andriamanitra, sy mitanisa eloka le Andriamanitra. Fa raha hiverina aminy ianao dia hiverina aminao koa izy. Ahita ny fahasaran'Andriamanitra ianao io, ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao io. Jesosy no mitady asika hiray amindray mba hamoa votsara eo amin'ny fiainatsika. Halleluja. Farany dia zao, Luka 7:20, ny andininy voalohany, efa haitsika ary efa naverimberiko teto foana. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa sy mety raha sy mivavaka mandrakariva izy, sy mety raha sy maninona ry kristianina havanô, sy mety raha sy mivavaka mandrakariva. Te ahita valim-bavaka mivava, maro ny miandro valim-bavaka nefa sy mivavaka. Ny mivavaka ihany no tokony handray valim-bavaka. Zay olona sara fifandraisana amin'Andriamanitra ihany no mahita ny tanany miasa, sy izay rehetra milaza azo mpivavaka hoy aho, satria izay mahatonga ny fitenin'ny hafa. Satria maro ny olona miteny izay mpivavaka nefa ny ataony zavatra hafa. Hany ka ino ny isarany olona ny kristianina? Aoka ianao tena hivavaka, aoka ianao tena hananaim-bavaka, aoka tena ho feny vavaka ny fiainanao, mba haninona ahitanao voninahitr'Andriamanitra, ary mba tena ho vavolombelon'ny fisian'i Jesosy tokoa itsika. Toerana sara io nametrahany tompo anao. Sampam-boaloboka sika raha lasana bavy, izy no voaloboka. Hamoaka ny voa avy amin'i Jesosy amin'izay sika. Araka ny voalaza teo aloha ny famaranana n'ity taona ity, ioty ianao, ahita votsara avy aminao Andriamanitra, hamoa votsara amin'izay io fiainanao io. Raha tena miorina amin'ny vavaka, mila tena mivavaka itsika, satria hoy ny tenin'Andriamanitra, sy mety raha sy mivavaka mandrakariva. Kasinona ny fanahy raso iaho mitarika asika ho any amin'ny faharerahana. Indraindray ny fotoana ny fenony, indraindray harerahana apetrany ao anaty, dia amin'izay maninona, satria rahatory, satria akaina foana, fa sy manana fotoana ivavahana. Andao hiverintsika, miverena amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, miverena amin'ny aim-bavaka. Andao tena hirehatra amin'ny fanompona an'Andriamanitra isika. Akomboniny ka eo an'izay nanoratra, mpimo masony nofo, andao sika tena hiditra amin'ny vavaka, asan'ny rato ny feonao. Raha mahasapa ianao fa tena rera-dreraka, mahasapa ianao fa tahaka ny misy karazana fangasiasiahana, miverena mivavaka androany. Asa ho eo anatrehan'Andriamanitra fa ianao mbola tena miray amin'ny Jesosy tahaka ny sapam-boaloboka, sy mahay mamoy isika raha sy miray aminy. Samy mivavaka, asan'ny rato ny vavaka ao zao. Sy ny vavaka ny eo akaiky no henonao, fa aoka ny vavaka ao nipaka amin'ny lanitra, aoka ny tena vavaka avy ao anatinao ny pololotsy. Raha eo misotranao izay, sotra tompo anasehonao anay miariary, fa sapam-boaloboka izahay, ianao ny fotom-boaloboka, ianao lay voaloboka, ny tsiro avy any aminao ny makaty aminay, ary izahay kosa ny mamoaka ny vo, ary ny vo mivoaka avy aminay dia ilay vo ny fiadanana, ilay voan'ny fahasarana, ilay voan'ny falebiazana. Tompo, ianao no ato anatinay,
Sotranao zay Andriamanitro. Nataonao miaina ety amin'ny taninady nefa mpandresy. Nataonao miaina ety amin'ny tany misy olana nefa ny olana eo aminay efa miva. Matoky zay Andriamanitro, fa ny fiarahan-dalana aminao dia fandresena ho anay. Ny fiarahan-dalana aminao fitahiana ho anay, fahasoavana ho anay. Samy mivavaka. Ambarao am Jesosy fa ianao dia olona iray aminy sy hiala aminy ianao. Ny firaisana am Jesosy ny fahombiazana ho anao. Ori ababaskare boboboskare bafas. Aza vela hiala aminao zay Jesosy. Tehirizo zay tompo malala o. Ataovy tena sara fifandraisana aminao izahay. Zay reratreraka tompo. Ampahirezo. Zay kely hery Jesosy o. Omeo hery. Sy maefa na inona izahay raha misaraka aminao. Sy maefa na inona izahay raha sy miaraka aminao. Ny fototry ny olana misy eo aminay dia ny fisarahana aminao. Ny fototry ny ady misy eo amin'ny fiainanay kaya dia ny fisarahana aminao. Ankehitriny tompo, rehetra hiara-dalana aminao ndray. Ataovy tena sara fifandraisana aminao izahay. Sotra fanamasina. Sotra fanamasina. Ndao sika angina amin'izao fotoana izao avereno izao tonom-bavaka izao. Sotranao Andriamanitro. Fa tena tia ianao. Tsy navelanao ho tafandromandry aho. Nofoazinao indray ny finoko androany. Nofoazinao indray ny fanantenako androany. Ity aho Jesosy o. Ifandray aminao indray aho. Sy maefa na inona aho. Raha misaraka aminao. Fa ny firaisana aminao Jesosy o. No mampahomby aho. Ko dia sitrano aho. Afao aho. Diovy aho. Satria miray aminao. Sotra Jesosy. Mivavay ihany amin'ny soran'Andriamanitra ianao. Ny foko ry mpamonjy mangetaetana maniry lalandava ikambanamina sy afaka mampoko ny famirinanao omenore ny foko mbola veritsika ihany zay ira zay ny foko ny mpamonjy. Sotranao Andriamanitra. Fitiavana lehibe ny fanitiavanao anay. Tsy mamela anay ho rery anao. Fa raisinao an-tanana foana izahay. Misaotra, misaotra. Amen. Dao hiteka ho antompo isika. Dao hiteka ho an'Andriamanitra isika. Halleluja. Raha marary anao, mendrika ho sitranina. Raha manana olana ianao, mendrika ho vonjena. Ary tsika rehetra mendrika no tahina. Amen. Sarobidy amin'Andriamanitra isika tompoko. Zay ny natoka le fanoharana nataon'i Jesosy. Nisy ondray very ole mpitoro teny teo. Sarobidy aminy no veriny. Ary rehefa hitany dia tsy mba roany mba handeha tongotra. Andao handeha favy. Ondro maditra.
sady masikapoka no roana tariana makany amin'le toerana tokony hipetrahana fa dia alainy ataonao tsorony sarobidy amin'Andriamanitra ianao. Zay no aty matokanao sitrany raha marary, zay matokanao vonjeny raha manana olana, zay matokanao ho tahina. Amen. Apetrao fonao inga tananao hoe akipimo masinao amin'ny anaran'i Jesosy no hijoroko hitondrako vavaka ho an'ireto olona ireto. Sitranina zay rehetra marary amin'ny olona zay manarika an'izao fampompivavahana izao. Esorina amin'ny anaran'i Jesosy ny herinaretina. Manodidina aho ary fanahy faharofy. Manodidina reo aho miala fainana amin'ireto olona ireto. Zay rehetra marary sitranina amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy vitsy manana olana, Andriamanitra ny hamonjy azy. Amin'ny alalan'ny vavaka ataoko, hovonjena ho afaka amin'ny olana. Hovonjena ho afaka amin'ny olana zay manana olana. Manodidina aho ary ry démonie, fotry ny olana, fotry fantrana, fotry fasarana. Lasa mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Mandeha anafainana. Tsy maintsy mandeha. Fanahy faresy ka dia miala. Miala e! Miala! Sotr'Andriamanitra. Tompo, manitsaka ny 3 volana farany zahay. Ifimbetsaka amin'ny mpanomponao na ny tenako nareo namana no efa nilaza. Fa tsy andalo fotsiny an'ity taona ity. Amin'izao 3 volana farany izao, ahita ny herin'Andriamanitra amin'ny tany fiangonana. Mety misy mandady amin'izao fotoana izao, manambara fa atao resy, fa Andriamanitra anotra fatiantoka rehetra. 3 volana farany, hiasa Andriamanitra. Hiasa Andriamanitra. Deo hiteka mahafantopo isika rehetra. Alleluia! Mena ny tompony voninahitra riavana malala tonga eto. Ny filazana petraka amintsika rehetra dia izao. Rapitso alatsinainy amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 7 ora maraina misy fotoan-dehibe eto. Efa nomena anarana hoe herinandro magaga. Hatraiza ny finoanao an'izany teny izany? Hatraiza ny finoanao an'izany teny izany? Herinandro magaga no anaran'ity herinandro diavintsika ity. Ary tsy ity herinandro ity ihany fa ny herinandro ifandimby. Noho izany taonanareo mba ho avy eto. Azatara manomboka amin'ny 9 ora faranantsika amin'ny 7 dia afaka mandeha miasa ianao avy eo. Zao no tiako ambara aminareo. Andriamanitra dia miteny amintsika amin'ny alalan'ny teny ao anatin'ny Baiboly. Ary reny teny nataon'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly reny tena ho arak'ireny mihitsy no ataon'Andriamanitra. Fa izao mba tonga ilay teny ho tena ho tanteraka dia mila manokana fotoana hanaovana vavaka ho an'ireny teny reny isika, mba hatanjaka ny finoantsika dia ho avy Andriamanitra hanamarina izay inoantsika. Amen. Mahatsiaro ny tantaran'i Jakoba. Hoy ny Tompoandriamanitra tamin'i Jakoba, miala eto amin'izay ianao, andaonao miverina any amin'ny tany izay niavianao. Io tany niaviana io misy olanao, misy mpamon'olona ao, satria efa nivoady asao. Fa amin'ny fotoana izay ahitako a Jakoba matoko iny. Kanefa Andriamanitra niteny taminy hoe miala eto ianao, ampy izay, fa miverena any amin'ny taninao ianao. Miverena mody any amin'ny taninao ianao. Matoa Andriamanitra miteny taminy hoe miverena any, dia izay mihitsy mamety fiainan Jakoba. Hain'Andriamanitra misy problème ao, misy fahafatesanao. Fa izao, hoy Andriamanitra hoe ombanao aho. Dia ina natao Jakoba? Tsy hoe tena mino anao Andriamanitra, mino teninao aho, misaotra fa hitatana zany ianao, omba zany ianao. Tena omba azy Andriamanitra, tena hitatana azy Andriamanitra. Fa izao mila mitondra an'izay afatra ny spesialy nomen'Andriamanitra an'izay amin'ny alalan'ny vavaka Jakoba. Zay mahatonga ny Baiboly mitantara ao amin'ny Jakoba, ao amin'ny Genesis ao hoe ny vady aman-janaka Jakoba lasa nandeha miaraka amin'ireo fananana,
fa izy rery nitoetra teo amin'ny toerana anankiray natry ny alina. Inona nataony teo? Nitondra lay afatra nomen'Andriamanitra azy mba tena ho tanteraka arak'ilay nambaran'Andriamanitra nitondra izany tamin'ny alalan'ny vavaka. Ny vavaka teo izy natry ny alina. Hitan'Andriamanitra ary hoy Andriamanitra mety zao taonao izao dia naniraka anjely Andriamanitra nakeo aminy dia voalaza hoe dia notahina Jakoba. Vita izay dia lasa amin'izay Jakoba nandeha. Inona zavatra nitranga? Raha tokony fahafatesana no miatra aminy fanorotra tamin'izany. Rehefa nifanena izy roa lahy dia nifamihana, nifanoroka dia nivahan'ny olana. Tonga any amin'ny somatsara any amin'ny tany izay niaviany Jakoba. Mila mamonjy ny herinandro magaga ianao isaka alatsinainy amin'ny 7. Satria fa be dia be ireo teny nambaran'Andriamanitra anaty Baiboly fa ho ataony amin'ny fiainantsika. Ankoatran'izany ireo teny navotry ny mpanompon'Andriamanitra ho anareo, reny teny reny ho tovin'Andriamanitra, ho tanteran'Andriamanitra. Fa ny tsara indrindra raha possible aminao tongava amin'ny 7 mamonjy an'ilay herinandro magaga, mitondra an'izany rehetrarehetra izany eo an-tanan'ny Tompo. Amen. Dia aza tara satria adiny ray monja amin'ny 7 ka hatramin'ny amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 adiny ray monja. Ka tsy tsara ny tara fa mila tonga aloha ary ianao. Zao fa mazava ny andro. Raha tonga amin'ny 5 sasany ianao dia manana tombony hivavaka eto fa amin'ny 9 manomboka amin'ny fotoana. Izay zany filazana lehibe tompoko ka dia mirary fahasoavana aneo amintsika rehetra. Fahasoavana aneo amintsika rehetra. Amen. Ndao militeka mafan'Andriamanitra isika tompoko. Halleluja. Dia farany ty filazana ity. Raha sitrapon'Andriamanitra manomboka ny vola Novambra, marimarina kokoa ny zoma voalohany volana Novambra, sabotsy faharoa volana Novambra, ary alahady fahatelo volana Novambra, isy fotoana dehibe eto. Io fotoana dehibe io dia fotoana spesiala etsika mandravarava zay rehetra mpitondra fahafatesana isika ny volana Novambra. Tsy matoko lolo mantsy ny volana Novambra. Inona mahatonga amin'ny tena izany? Satria efa nomeny olona anarana hoe fety maty io. Dia manararoatra ny devoly mitondra fahafatesana ho an'ny olona sy ny zavatra ataon'ny olona rehefa tonga ny volana Novambra. Ary betsaka mpino no matahotra be mihitsy rehefa tonga ny volana Novambra. Za tsy manao mariazy volana Novambra zany aka. Fa maninona? Malalaka be calendrier pasteur ao. Maninona? Fety maty io kiso sanatria ka maninona eny tokantranony mpifankaty ka ho rava eo. Ary raha mahita asa aza izy ny volana Novambra dia Andriamanitra maninona ny hita asa volana Novambra? So sanatria ka vao miasa kelikely dia dirana olana ao ampiasanao. Izy fahafatesany nafika kamely aho. Dia matahotra be mihitsy izy. Zay zavatra mitranga tondra fahafatesana volana Novambra izay no antony io seminaire 3 andro io. Zoma, sabotsy, alahady. Zoma tontolo ny andro eto. Sabotsy tontolo ny andro eto. Ny alahady tsy miova mbola eto ihany koa. Miomana ho amin'izany ianao. Tsy hoe rehefa tonga ny zoma dia ay izany ambanivohitra. Any ananany satria somaty efa tsy miasa sabotsy tongava eto anao. Amen. Ary misy ny sasany efa matahotra mihitsy rehefa vao migadina volana Novambra. Tsaroko fa isika volana Novambra dia miditra hôpitaly. Rehefa tonga volana Novambra misy maty eo aminay. Tsaroko fa dadatonay zao tamin'ny taona lasy volana Novambra maty. Tsaroko fa telo taona ankamazay narary dadanay volana Novambra saiky maty. Tsaroko zao fa fatiadoko be no hitare tamin'ny volana Novambra dia mangovitra ianao rehefa tonga volana Novambra. Ho afahana amin'izany ianao. Ho afahana amin'izany ianao. Ary raha moditra teny ny mpanompon'Andriamanitra fa vidy io seminaire io na ao anaty seminaire dia fahavelomana no tononona aminao.
amen. Ary tsy atahotra ianao toka ny desambra tsy tahaka ny teo aloha hoe le fahafatesana tao amin'ny novambra mbola manaraka ihany fa toka desambra andray fahasoavana ianao. Amarana taona mba ampitahina ianao andray taona vaovao miaraka fahasoavantsika zay rehetra midoky iteka mafy be. Halleluia. Ka dia samy mifampilaza miomana ho amin'izay fotoan-dehibe sy seminaire izay. Zay zany zay tompoko ny filazana mirary fahasoavana ho antsika. Tena tokava samy mifampilaza samy mifampitaona andobole teka ihany tsika rehetra tamyrefidrefitra ny teka. Amen. Dia rehefa avy eo miomana fotoana amin'ny 12 efa zao mihitsy le izy fotoana amin'ny 12 raha hoy aho hoe so dia tokony hijanona ianao fa mbola misy zavatra lehibe tsy voalaza n'Andriamanitra taminao fa tokony holazaina amin'ny 12 kanefa inkeo amin'ny 2 mbola misy fotoana tsara indrindra mafy tsara ny tombotsika. Amen. Andahorintsika rosa fanomezana ka dia entina mpahafolon-karena rehetra aziokanina ao an-tranoko i Andriamanitra ary tatazana rehefa avy eo ny fanatitra fanao mazatra dia azadina ny raky dehibe fanao sambolana. Aoko matoky anao ho anareo izay matsapa hoe mbola sepitra ny fanomezana riavana no lalana anankiray hitahin'Andriamanitra antsika. Ny devoly no mampirorosaina fa ny tenin'Andriamanitra milaza ny marina ka mila mitombo finoana amin'izany ianao. Mandrositsika izay toy mpahafolon-karena dia tatazana eny an-toerana fanatitra fanao mazatra. Anao hira anankiray sika ao anatin'izany tompoko. Se a pisora vazou, pula sete na frente.
Tatazany zany raha dehibe tompoko mbola mitoy ihany ny hira iarahantsika manao. Misaotra tompony amin'ny fotoana niarana teto androany omena voninahitra anao anio ampitsaro mandrakizay ary isaorana ianao ny amin'ireo fahasoavana lehibe tena lehibe voahomanao anay amin'izao telo volana meloany marana antaona izao tena misaotra ho ataonao zany ho fanamporofonao fa olona sabidy aminao zahay satria efa nividinao tamin'ny rano Jesosy Kristy nalatsaka tompony azy fijaliana misaotra tompo amen. Dia farana fotoantsika zay tokony mbola hijanona zany tonga dia mijanona.
filazana lehibe, filazana lehibe. Manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina, manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fito ora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Fa misy inony ao amin'io alatsinainy maraina io, isy fanompoam-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasanatsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka, nomeko anarana hoe herinandro makaka. Ny fonoko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny, tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga amin'ny fiainana mandritra iny herinandro diavin'iny, de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora, ka hoy aho hoe tongava tompoko, tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany ko amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana. Fiara-vavaka no ataontsika ao, ka zay noko ary inonao ihany ko de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga, herinandro magaga, ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Manatena anao eo anamiko, eo anaminay amin'io alatsinain'io. Samy tain'Andriamanitra.